ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra kosa indray ny zoma lasa teo noratomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Ambositra mitetika asa projet lo izay entina nomezana tosika ny fandraran'ny tanora eo amin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiana manana ny lanjany tokoa ny tontolo ambanivohitra amin'ny fampandrosoana ny firenena hoy Andriamatoa Rivo Rakotovao ministra ny vony fiadinan'ny Repoblika misana ny fambolena sy ny fiompiana nandritra ny lahateny. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny zoma lasa teo tany Ambositra nitetika asa projet lo izay entina hanomezana tosika ny fandraran'ny tanora amin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiana ary indrindrindrindra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Roa amin'ny 100 miliara ariary ny teti-bola entina ampiasaina amin'ny tetika asa lehibe izay hipetraka amin'ny komina Roa-Mbenifolo eo amin'ny faritra Moronmany sy Bonbilava. Ny fanajariana ny farim-piarina ara-pambolena, ny fanohanana ho an'ny fandrarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra, ny fanohanana ny fampandrosoana ara-pambolena ary ny fitantanana sy fandrindrana ny tetika asa. Nandritra ny lahateny taona dia nanamafy Andriamatoa Rivo Rakotovao, ministra eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika misana ny fambolena sy ny fiompiana fa manana ny lanjany tokoa ny tontolo ambanivohitra eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Amin'ny ankapobeny ny tany ari-karena ankapobeny dia tsy manday anjara afa-tsy eo amin'ny 30 latsaka kely isan-jato ity sehatra fampiroboroborana ambanivohitra ity. Nefa mponina miaina anatin'ny ambanivohitra io fa voalaza ombenombeny izany voalaza teo zany dia any amin'ny 5 isan-jato sika malagasy zany hoe any amin'ny 9 tapitra isa mahery kely any dia miaina mivelona mipetraka any amin'ny tontolo ambanivohitra io. Raha jerena ny tahampamokarana raha ohatra resaka vary ny resahantsika dia eo amin'ny ray faingo 1% ny tahampamokarana 1,6% ny taux de productivité. Kanefa na fitombony mponina fotsiny ary dia any amin'ny 2,8%. Dikan'izany dia tsy mentsika mihitsy ilay tontolo ambanivohitra eo amin'ny fiarikarena. Lazainy sasamparady ady ara-teo karena ary hoe tena mihipy ny tahampamokarana any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ireo tareamarika vitsivitsykely ireo no entina fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Raha miteny filoham-pirenena dia hoe andao isika anao fampandrosoana maharitra, anao asa maharitra ary anao tolotrasa mahasahy mijery ny lavitra ary mahasahy mijery ny bebe kokoa. Anisan'ny fanohitra hoe tsika amin'izany ireto projet anankiroa reto dia ny Fonds de développement agricole sy ny projet mo. Nomariny Premier ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatoa Olivier Mahafaly sy olon-andrasana ary fa ny fambolena, ny fiompiana ary ny jony no fototra iangan'ny fampandrosoana. Vinan'ny filohan'ny Repoblika sy ny gouvernement ankehitriny miady amin'ny fantrana ary ny fampandraisana anjara ny mpandrarahan-tany. Nomariny rahateo fa i Madagasikara somotra ny ranomasombe Indiana no tazona lehibe ho an'ny firenena. Mahina fa ny Banque Africaine ho an'ny fampandrosoana ny BAD nanamatsy-vola ity tetikasa lehibe ity. Nandritra ny lanonam-panokafana ity tetikasa lehibe ity dia nanamafy ny fahavononana trany anoana ny Madagasikara amin'ny lafiny fampandrosoana ity banque ity.